dia tsy ho voavidy io Jesosy raha avadika jirama. Raha ny rivotra iainanay no atao amin'ny bouteille d'oxygène dia tena tsy ho voavidy mihitsy kanefa omenao maimaim-pony zany isa minitra isa-tsekondra. Ambonin'izany Jesosy misaotra noho ny amin'ny famonjena izay nataonao anay, misaotra noho ny amin'ny raha izay nalatsakao, misaotra noho ny amin'ny diakapoka izay nieretanao ahafahanay misitraka fanasitranana. Jesosy mankasitraka e, Jesosy misaotra Jesosy tena mankasitraka era-po era-tsaina, ary misaotra noho ny amin'ny teny izay efa petraka ao eny ambava amin'ny mpanomponao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mitiafa mafy ho an'i Jesosy ataovy mafy ny tiakao ho an'i Jesosy alaisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mino fa ny fiadanan'i Jesosy ameno fo, ameno fiainana, ary ny fiainan'Andriamanitra dia anarona ny ao anatinao, anarona ny endriky ny fahafatesana, ny faharerahana. Atonga anao ho karazana zanak'Andriamanitra tsy reraka izany, fa zanak'Andriamanitra tena mahery tsara ao amin'izay ilan'Andriamanitra azy. Ataontsika anao vavaka anankiray hoe Tompo, tonga eto amin'ny fanatrianao ataovy misokatra ny ao anatiko tsy ho badenina eo amin'ny zavatra ilaiko, fa afaka handray ny zavatra tianao ho voaraiko. Aza rato ny tananao dia sokafo ny Tompo hatrany ny fonao dia resao Andriamanitra mba tsy fandiso amin'izay tia nomenanao ny mety ho voarainao, satria misy fandresen-dahatra ao anatinao. Misy taona koa misy zavatra efa voninao dia hoeto anatren'Andriamanitra izany fo zany reto. Zay ray aminaran'i Jesosy amin'ny etaeta, amin'ny fiandrandrana maraina, satria tonga eto amin'ny fanatrianao. Ianao no hiteny, ianao no anambara, ianao nanokatra ny any anatinay tonga anay ahita zay tianao ho voarainay, mihoatra noho zay tianay ho raisina avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Sy tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety ary. Alleluia. Mbola faly miaraka amintsika indray amin'ity maraina mahafinaritra ity mino fa faly ihany koa nareo satria zany makeo amin'i Jesosy zany tena sarobidy be zany, ary ny atongavana eo amin'i Jesosy dia ny andraisana teny parole le izy. Araka ny teny mpanompoandriamanitra teo des relations fondamentales de la dynamique avec Jésus. Dikany dynamique mantsy hoe mouvement ahoana ny afahanao miara-mihetsika miaraka amin'i Jesosy. Lohahevitra rahantsika androany tena ampitondraina ny lohateny hoe Christo modèle. Tamin'ny sabotsy Christo focus, mifantoka amin'ny Kristy. Androany Kristy no modèly. Ny olona mila modèly foana. Zay mahatonga ny zaza mora amin'ny zanakao ny manao zay ataonao, satria tsy voatery ho azo ny zavatra teneninao. Dia nisy tantara kely zay moa nafinaritra hoe tao anatina ataontsika hoe train zany, mbola tsisy eto amintsika fa isy. Amen. Tsy mino zany ianao tsasoko. Isy zany mba ataovy miakatra ny finoana fa tsy araka le hita amin'ny masonao ianao ataon'Andriamanitra any hanao zavatra Jesosy. Dia anatin'le train dia miara mamaky boky le renim-pianakaviana sy le zanany vavikely. Dia nisy nanantony dia gaga be dia hoe fa ahoana ny hitaizanao ny zanako fa ny olona amin'izao, ny zanak'olona amin'izao telefôna na tablety. Dia zao no tenen'le mamany hoe aka izay hitany ataon'ny ray aman-dreny any ozy izy no ho ataony. Ka nahita tatata rena hoe nareo reto mijery télé be loatra, nefa ianao eo pototry ny télé dia eo pototry ny télé koa ny zanakao. Mihaino ve tsika? Zay mahatonga an' Jesosy ny teny hoe ny zanaka ozy izy tsy manao na inona afa-tsy zay hitany ataon'ny ray. Mila modèly isika, ary ny modèly
nomen'Andriamanitra dia ny tenany tonga nofo tamin'ny alalan'ny fisehoany Jesosy. Avy ireny hoe Kristiny modely hoe. Korintianina voalohany toko 1:1 anomboantsika azy. Korintianina voalohany toko 1:1 ny andininy voalohany. Ny anaran'i Jesosy aoka nahaka ianareo tahaka ny anahafako any Kristy. Eto Paoly apôstôly dia miteny hoe zay anahafako any Kristy mba tahafina raha hijery anareo ahitanareo any Kristy. Raha nahaka ihany, satria mora manahaka ny olona, mora mijery olona. Dia hozy izy Paoly, raha hijery ihany dia mahita an Jesosy, ary zay mety ho fanehoana an Jesosy mba tahafina, fa tsy leka talatala ireny. Efesana toko 5:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Natao anahaka an'Andriamanitra zasy ianao tahaka ny zanaka manahaka ny rainy. Voalohany ny mampamodely an Jesosy dia miombona aminy aloha ianao. Aza dino fa ny endrika tolotsaina sy vahaolana, torolalana ivelan'ny fiombonana dia tsy avy amin'Andriamanitra. Raha hiteny aminao zao hoe andro maraina mila mivavaka ianao, dia raha tsy fenoko izay fampaherezana izay dia lasa tsy avy amin'Andriamanitra. Satria tsy ianao ampirisihana hivavaka, fa ianao miditra ao amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra aloha, zay vao miresaka amin'Andriamanitra resaka vavaka. Zay mahatonga ny Jaona 15 miteny hoe raha miray amiko anareo hoy Jesosy ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, olona mpamaky tenin'Andriamanitra, mpanokatra baiboly. Viny ianao zao nanokatra ny anao farany. Mila manokatra baiboly tsika, mila mamaky tenin'Andriamanitra, tsy hoe miaino fa mamaky samihafa izay. Zay mahatonga ny Paoly niteny hoe mandra-piaviko izy tandremo famaky teny. Mety hitentsika hoe Paoly niteny izay fa Andriamanitra mampiasa olona koa hiteny ny zavatra anatin'ny fony. Mohatra mahita Jesosy miteny hoe mandra-piveriko tandremo famaky teny. Ianao zany tokony manara-maso ny famaky teninao manokana. Aleluia. Raha ohatra ka misy karazana boky ao anatin'ny baiboly mampatahotra anao dia le tsy mampatahotra vakina aloha fa azo atao excuse hoe zay tsy hamakina hoe za matahotra be le boky n'Apokalipsy, lioka vakina, lioka mahafatifaty be daholo ny tantara rehetra ao. Ianao zany tokony mamaky zay ngamba le tiana tongavana andro maraina, mila mamaky tenin'Andriamanitra ianao. Maka izy hoe pasteur le tonga maraina dia efa maheno tsy maheno ny teneniko fa mamaky, maheno tsara ve ianao mamaky. Ny masonao mihitsy no mijery, ary mbola hafa ary le hoe masonao mijery, mivavanao miteny dia mandrendre sofinao, mbola hafa koa zay. Mingavy mba olona mpamaky tenin'Andriamanitra daholo ny olona manatrika eto. Tsy hoe mpamaky tenin'Andriamanitra sendra alefa anaty publication ny FB koa efa nahazo verset anankiray vao maraina, tsy iny dia efa tsara iny, fa le ianao manokatra dia mamaky eo dia ao ianao mivangy n'Andriamanitra. Hebreo toko 4:17. Raha vao tsy miombontsika dia tsy miteny zay endrika iarahantsika amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia natao ao arinina ny fiombonana. Misy olona be dia be any mahavita mivavaka mihoatra ny ianao amina finoana hafa ary tsy resinao izy, fa mampiavaka anao ianao afaka miombona amin'i Jesosy dia mivavaka sy miresaka aminy ao amin'ilay fiombonana ny tsy anana n'ilay finoana hafa na fivavahana hafa amin'Andriamanitra hafa. Zay mahatonga izy hoe le communion anao amin'i Jesosy mihitsiny no fondation an'ilay fiarahanao amin'Andriamanitra. Dia rehefa avy miray aminy ianao zay vao angatao zay tianareo na inona na inona ozy izy. Zay mahatonga antsika tsy hoe mihazakazaka ho tonga mpivavaka, fa miombona tsara amin'Andriamanitra aloha isika dia avy eo tsika
miresaka aminy sy mivavaka aminy. Hébreu 3:14 anaran' Jesosy. Fa efa tonga piombona amin'ny Kristy isika raha miazona mafy ny fiandohan'ny fatoky itsika hatramin'ny farany. Nataontsika iombona amin'i Jesosy, nataontsika hiaraka amin'i Jesosy. Ny modelina communion dia izay nomeny Jesosy. Hozy izy Jesosy jereo ny fomba iarahako amin'ny ray dia tokony ohatr' izany ny iarahanareo amiko. Jaona 4:17. Amin'ny anaran'i Jesosy, zasany ray dia iray ihany. Hoy Jesosy miresaka momba azy sy Andriamanitra ray. Ny fitenin'i Jesosy zany dia zasany ray dia iray ihany. Tokony ohatr' izany koa ny fiteninao. Mariana fa namiteny an'izany ary ianao dia ianao tsy Kristy fa ianao kristianina. Ianao tsy Andriamanitra fa ianao zanak'olombelona. Ianao tsy mpahary fa ianao voary. Ianao tsy mpamonjy, ianao vovonjy. Ianao tsy mpanositra fa ianao misitraka ny fanosorana ao amin'ny Kristy, ao anatinao, mbola tsy ao anatinao direkta koa le izy. Dikan'izay rehefa tsy mandray an'i Jesosy ianao tsisy ninina azonao tsony avy amin'Andriamanitra. Tsy maintsy amin'ny alalan'ny fandraisanao an' Jesosy vao misokatra ny zavatra rehetra homanin'Andriamanitra ho anao. Zasiny ray dia iray ihany ho Jesosy. Zay hitantsika naseho an' Jesosy hita maso dia maneho ny ray tsy hita maso. Dia takizany koa sika ao anatin'ny programan'ny fiombonana, maneho an' Jesosy amin'izay isehontsika sy ataontsika. Ny olona izay tsy nahita an' Jesosy dia afaka mijerenao ny toetranao sy ny zavatra ataonao sy ny fijoroanao sy ny zavatra isehonao. Ohatran' Jesosy ny teny hoe rehefa mahita anareo dia mahita ny ray. Dia misy olona any mety any am-piasana, mety any am-pianarana, mety eo amin'ny fianakaviana. Tsy haino izy ny teny izay torianao satria fantany loatra ianao. Blocage be ne pasehanao fa ny hafan'Andriamanitra mikasika an'ilay ankohonanao na ilay olona mety nafantatra anao taloha tsy ny teny lazainao fa ny fiovanao. Ary ilay fiovany tsy ianao manamboatra azy hoe asehoko eto. Fa ny olona tonga dia mataratra hoe efa amataona zay ny araka taminao fa tsy ohatr' izany réactionnao hatramin'izay. Ianao ilay raha mora miakatra tsy azo teriny ireny. Fa naninanao tatoato ohatrony tsy sorena, resahany aminao hoe zao fandehan'ity zavatra ity momba n'izao dia ohatrony tsy tahitra tsony ianao fa inona le niova. Dia afaka mijoro avolombelona ianao amin'izay fotoan'izay hoe ny zavatra niova ve ny fisian'i Jesosy teo amin'ny fiainako. Dia izay teny izay sy le endriky ny fijoroanao miteny lavitra noho ny fitatatatahana hoe tsara Jesosy. Toy ny olona mioary mandaingako. Mpamonjy Jesosy mivola akory tsy averiny io. Za mahita fandroany anangana vaovao ny tsiraray avy ny tompo. Fa manintsika miresaka an'izany dinamika miaraka amin'i Jesosy izany satria ny fiarahanao mihetsika amin'i Jesosy tsy hoe mihetsika Jesosy dia tavela ianao. Fa mihetsika Jesosy dia miara-mihetsika amin'ny fihetsehan'i Jesosy koa ianao. Natao hiaraka amin'Andriamanitra tsika izay le hoe fiombonana. Miaraka amin'Andriamanitra, akaiky an'Andriamanitra, mikambana amin'Andriamanitra, tsy lavitra an'Andriamanitra, tsy tafasaraka amin'Andriamanitra, mora matsiaro an'Andriamanitra, tsy mora manadino an'Andriamanitra, mametraka an'Andriamanitra ho famonjena ary tsy mametraka zavatra hafa ho famonjena. Zany le fiombonana. Faharoa, ao aorian'ilay miombona amin'i Kristy dia manahaka an'i Kristy. Jaona 17:4 amin'anaran'i Jesosy. Za efa nankalaza anao tetỳ ambony tany, vitako ny asa nomenao ataoko. Jaona 19:28. Ary rehefa afaka izany dia fantatra Jesosy efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatateraka ny soratra masina dia hoy izy mangetaheta ao. Jaona 17 mbola tsy nanomboka ny teo Getsemane ka teo Kalvari. Jaona 19 vita ny teo Kalvari. Ny zavatra tenenin Jesosy anefa dia zao, mbola tsy nanomboka Getsemane dia vita ho ny asa. Nanomboka teo Getsemane akatreo Kalvari vita ho ny zavatra rehetra. Zany hoe misy zavatra samihafa eto zany, ny asa sy ny zavatra rehetra.
ny asa Jesosy nandeha nitety tanàna, tory filazantsara, vavaka ao amin'ny marary, nanangana ny malemy, nampahery ny osa, nampisakafo ny nona, nikarakara ny sahirana, nandeha ny vezivezy, namangy ny tokantranon'olona, namangy tokantranona mpanota, namangy ny tokantranona apôstôly, nyresaka amina karazana olona be deaibe manerana ny tanàna. Zay le asa. Tena kekinao, asa zay hoe. Dia mahafinaritra be fa Jesosy ny teny, vitako ny asa zay nomenao aho dia mankalaza anao aho. Ny célébration zany dia tsy hoe fotoana anankiray hoe raha rivotsika ary célébrer an'Andriamanitra eo amin'ny trampokon'olona. Ny célébration vita ny asa. Ny fahavitan'ny asan'ny raha an'Andriamanitra no mahatonga anao mankalaza an'Andriamanitra avy amin'ilay asa nandrahany anao vita. Fa le teo amin'ny azo fijaliana ny teneniny hoe vita ny zavatra rehetra dia ny endriky ny fiaretana rehetra ho anao zay manondro ny fijoroanao tokony ho maka modely amin'ny fiaretany. Raha niaritra izy dia misy zavatra koa zany eo amin'ny andavanandrom-piainanao mila hiaretana. Ny olona rehetra miteny ratsy dia ianao tsy mahazo miteny ratsy. Amin'ny voalohany fehezo ny vavanao, dingana manaraka mino fa tsy ao am-ponao tsony le miteny ratsy, fa tsy hoe fehezina fotsiny vava fa ny anatin'ny fo lelalela opa be mihitsiny. Efa sitrana le fo hoentina treny Jesosy zany. Ny olona rehetra mitaraina manome tsiny mpitondra, tsy mahita zavatra tsara. Fa avy any Antsirabe zao teo dia misaotra Jesosy fa mivala mivavaka momba ny réhabilitation route nationale 7. Zay tsy mivavaka tsy mahita an'izany. To dia tsoroko eto. Zay tsy mivavaka tsy mahita an'izany. Mba mivavady mba mahita an'izany. Mihaino ve tsika? Tsy le izy pasteur ny ilany fotsiny. Tsy tokony hisaotra an'Andriamanitra avy nefa misy ilany manomboka efa vita. Fa inona loatra zany mahafa-po anao io? Ohatry ny mahita fa ohatry ny tsy mety afa-po ianao ny tena marina. Tandremo. Zalahy rehetra tsy miasa. Raha ianao napetraka eo dia ny tsara ny tenanao. Ary mahavariana tsy ianao no napetrany teo, zany koa mbola hoe fa manina ary any tsy apetraka eo. Fantako ny antony. Andriamanitra mahita fa tsy ianao no tokony eo fa misy olona tokony eo. Dikan'izay ny fonao no mila amboarina tsy angidy. Zay zao le fiaretana. Manohatra mpitondra daholo ny olona amin'izay fahasorenana mety misy. Fa hainao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Tsy hoe pomba fitondrana le resahako fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra miaina sitrapon'Andriamanitra. Eny io tsara. Ny fanoherana tsy hamarinan'Andriamanitra zany mihitsy. Ka lesy ny pasteur misy ohatr' izao hoe Andriamanitra tsy niteny amin'iny kosa. Fa zao foana ny teneniny misy anzo pahoriana avy eo aminareo ankizy vavaka. Zay. Misy zany ny fanahafanao an' Jesosy ety ivelany. Zay le hoe mitafy an'i Kristy. Hitan'ny olona hoe Kristy nitafinao. Mandeha manao ny asan'Andriamanitra ianao. Mampahery olona ianao. Vavaka ao amin'ny marary ianao. Sitrana ny marary. Romanina 13:14 aminaran'i Jesosy. Hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miany amin'ny nofo atateraka ny filany. Asa nataon'i Jesosy ny fitainy nankalazaren'Andriamanitra ray. Araka le teny teo mitety tanàna, mitory teny, mivavaka ao amin'ny marary. Dia jereo tsara fa napetraka Jesosy ny modely dia nitohizin'ny apôstôly ary tokony ho tohizin'ny mpianatra rehetra aty aoriana. Petera zao nandeha teny ambony rano ohatran'i Jesosy. Tena kaikinao endrika ivelany zao zay hoe. Petera nanangana malemy teo ambavadiny tsara endrika amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ohatran'i Jesosy nanangana malemy maro be deaibe. Petera nanangana ny Dorcas tamin'ny maty ohatran'i Jesosy nanangana ny zanaka vaviny Jairo. Petera nitory teny tahaka ny fanaon'i Jesosy dia nisy mirakla nanaraka. Zay le manahaka an'i Jesosy ety ivelany. Petera lasa feno fahasahiana dia hitan'ny olona tety ivelany le fahasahiana tsy normal.
Asan'ny apôstôly toko faefatra dia fatelo ambin'ny folo aminaran'i Jesosy. Actes des apôtres chapitre 4 verset 13 aminaran'ny tompo. Ary noho nahita ny fahasasainy Petera sy Jaona izy, sady nahalala fa tsy mba mpahay lalàna na nampianarina izy roa lahy, dia gaga izy. Ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy roa lahy. Le fahasainy Petera hita maso tety ivelany, zay le hoe mitafy an'i Kristy, ny akanjo hita ety ivelany. Dia ozy izy ny asa apôstôly toko faefatra, ireo olona zay nitazana nitady hanendrikendrika an'zareo tamin'ny fitsarana tsy marina, nanomboka natahotra satria nahita hoe ohatrany tsy normal ny fahasahiny, fa ohatrany mitovy amin'ny fahasahiny Jesosy. Ary tena niaraka tamin'i Jesosy tokoa reto olona ireto. Paoly ihany koa nanangana eny amalemy izy tahaka an'izay nataon'i Jesosy. Paoly koa nivavaka ao an'ilay tovolahy natory tao natory teny. Zay ne mahatonga tsy taitra rehefa matory natory teny. Ten'Andriamanitra amin'ny tena jiaby misy matory natory teny. Ny problema fotsiny raha vao tsy mitandra dia menjera dia maty. Dikan'izany zany misy fiadanana zany ao anatin'ny natory teny eny e. Misy fiadanana. Fa nefa tokony hararotinao satria ilay tory teny tapitra amin'ny valo sasany. Dia mahavariana fa amin'ny valo sasany midiridiry be masonao. Tandremo. Aoka ho présent tsara ara-potoana zay tokony homenao, zay tokony ho voarainao avy amin'izay ataon'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra ho raisinao. Ireo karazana zavatra ny tany sain'ireo dia maneho fa ny apôstôly dia nitafy an'i Kristy. Satria zay naseho an'i Jesosy tety ivelany dia naseho an'i zareo ihany koa. Andriamanitra moa zany naneho azy satria zareo hoe za maneho. Raha voenao zany miteny hoe za maneho dia fa tsy zay le sitrapon'Andriamanitra koa, fa Andriamanitra ny maneho anao amin'izay endrika ivelany, amaritana sy amantarana ny fanarahanao an' Jesosy. Faharoa, ao anatin'ilay manahaka, le voalohany miombona, anatin'ity manahaka ity le mizara io resahako io. Manahaka avy ao anaty, dia zay le hoe hanitry Kristy. Mivoaka avy ao anaty lay fofona tsara maneho fa Kristy no ao anatinao. Le hanitry Kristy io zany dia zao, enao maneho ny hatsarany toetra an'Andriamanitra avy ao anatinao, mitondra atmosfera tsara eo amin'ny manodidina anao. Ny fifalianao zao na ny fifalian'Andriamanitra ao anatinao tsy hoe zavatra atao ohatran'le asa, fa zavatra iainana. Dia misafidy ianao, manapa-kevitra ianao ho tarihan'Andriamanitra iainan'ny fifaliany amin'ny fotoana rehetra. Ao anatin'ny fotoana mitady tsy ampifaly ianao manapa-kevitra ny faly. Dia lasa mitondra ny fifalian'Andriamanitra naiza naiza ianao. Dia zay le fofona tsara manomboka entin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo aminao, atonga ny olona ho gaga hoe ary nareo zany ohatra mifaly foana fa hoana? Fa misy inona? Dia tsisy ininona ka. Satria tsy lôjika amin'ny olona ny hoe tsy misy nininina mitrango nefa anao faly. Nefa zay mihitsy le tian'Andriamanitra iainanao, tsy hametraka fifaliana ao anatina zavatra mety sy mandeha na mahafinaritra, fa ianao manapa-kevitra ho tarihan'Andriamanitra iaina ny fiainam-pifaliany na dia tsy mahafinaritra aza zay lalovanao sy zay atrehanao. Tena kaikinao mianatra amin'ny faly hoe tsy miankina amin'ny zava-misy hoe tsy miankina amin'ny zavatra mitranga hoe mba afaka paster afa teny efa tsisy fifaliana intsony ao tokantrano. Ramsey tonga dia any amin'ny Ramsey zany ny baolina. Nefa le madama tonga tao fanatrehan'Andriamanitra io dia rehefa resahana izy, fa ina le problème? Ramsey le problème. Fa ianao tsisy problème mihitsiny. Aka za tsisy problème mihitsiny. Nefa tsy fantany fa rehefa tonga izy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia izy no problème ho fahana. Androso ianao rehefa ho fantatrao ny fahadisoana ataonao. Ho lany fotoana ianao raha hikaroka ny fahadisoany ny hafa. Ny ianao jerena mangataha amin'i Jesosy, taiza ho aiza ny tsy nety ny fomba ny atrehako, sao dia ny zavatra teneniko, sao dia ny fomba fiteniko, sao dia ny fotoana hitenenako. Mianatra. Korintiana faharoa toko 2:10 aminaran'i Jesosy. Fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay ho vonjena sy izay ho very.
ty ilay ny vitain'i jesosy hatreo amin'ny azo fijaliana reo endrika fiaretana na tonga ny fahasoavana ho eo amintsika araka ny voninahitry ny fitsanganany amin'ny maty. Niaritra dia kapoka izy mba hitsangana ohatran'i jesosy ianao tsisy trasa tsy manaintaina ny tsireraka. Ny mamaika ny olona hitsangana ohatran'i jesosy natsangana. Zafady, hitsangana ohatran'i jesosy nitsangana. Fa adin'ny olona fa alohan'ny tsanganany niaritra aloha izy. Zay mahatonga le hoe zay miara-miaritra aminy no miara-manam-boninahitra aminy ihany koa. Mizara roa indray le fanahafana avy ao anaty. Ny fanehoanao toetra amin'Andriamanitra. Tokony handraisanao modely an'i Jesosy tamin'ny fomba nanehoany Jesosy toetra tamin'ny rainy. Ary ny faharoa ny fanehoanao toetra amin'ny olona. Toetra maheno tsara tsika hoe mahafinaritra ilay izy le point voalohany miombona amin'ny Kristy miaraka amin'ny Jesosy. Le faharoa mitafy an'i Kristy. Ny fitafiana an'i Kristy dia ny fanahafantsika ny asa ety ivelany. Ny anitry Kristy na ny fofona sy ny tsiron'Andriamanitra avy ao anatinao dia ny fanekenao ho tarihany atonga ny toetrany hoen'ny olona. Halleloja. Dia io fanehoana toetra io mbola mizara roa. Ao manaraka tsara tsika. Enao mamoaka an'ilay toetra hitan'Andriamanitra sy enao mamoaka an'ilay toetra hitan'ny olona. Ilay hitan'Andriamanitra dia tahaka an'i Jesosy nametraka ny asaribidin'ilay hoe eto amiko mandrakariva ny raiko. Zany zao toe-piankinana avy amin'ny fanetretena nanehoan'i Jesosy fa na dia Andriamanitra nidina tonga nofo azy izy dia tsy mba natoky ny tenany fa nametraka ny tokony zavatra izay ho ataony ho ao amin'ny rainy mandrakariva. Ny toetra anahafantsika n'Andriamanitra, anahafantsika an'i Jesosy avy ao anaty ifandraisantsika amin'Andriamanitra zany dia anisany ohatra ny fanetretena. Ny fanetretena dia ianao miankina amin'Andriamanitra. Ny olona miteny foana hoe za tsy mila anao dia olona miavinavina. Mihaino ve tsika? Ny olona rehetra dia nametrahan'Andriamanitra zavatra unika ifampiankinan'ny olona atateraka ny atao hoe fiarahamonina. Misy zavatra zao vitanao fa tsy vitany ao an-tranonao. Zay no nametrahan'Andriamanitra anao ao amin'ny toerana io. Iankinany ao an-tranonao aminao sy iankinanao koa amin'ny ao an-tranonao ary atonga nareo menakavy iankina amin'Andriamanitra. Tena akaikinao miankina amin'Andriamanitra hoe. Fitenin'i Jesosy mihitsy amin'ny Jaona 8:29 zao dia hoe eto amiko ny raiko. Eto amiko izy. Ny fankafizana ny fanatrehan'Andriamanitra. Nisy taon'i Jesosy ny teny nareo mantsy mpianatra andao aho. Fa soza izy fa ny raiko tsy mandao aho. Ianao tokony mahatsapa hoe Andriamanitra ny tokana mahatoky eo aminao. Ary zay mahatonga anao tokony hametraka ny fonao ho aminy. Anisan'ny fanetretena io tenin'i Jesosy dia izy hoe tsy za ny miasa fa ny raiko. Ny tamaso mitory-teny Jesosy. Fa rehefa nontaniana izy dia izy tsy za manao ny asa fa ny ray. Mila hainao no miaina an'izany fiainam-panetreteny zany. Taorona mahentsika hoe. Ao anatin'ny karazana toetra ifandraisana amin'Andriamanitra koa ilay tenin'i Jesosy tanaty vavaka teo Getsemane hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Ny mafy indrindra tamin'i Jesosy zay ilay fifandraisana amin'Andriamanitra dia ny absence de présence. Marka 15:34 zao ny teneniny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe Eloi Eloi lama sabachthani zay hoe raha dika Andriamanitra nahoana no mahafoy ahy ianao. Ny mafy indrindra tamin'i Jesosy tsy izy ho kapohana, tsy izy ho fantsihana, tsy izy ho faty, fa izy ho tafasaraka amin'Andriamanitra.
Enao zany zao mila mametraka modely tsara koa amin'ny andavanandrom-piainanao, resaka toetra ifandraisanao amin'Andriamanitra mba ho tonga fahatsapana iainanao, le fahatsapana nampitain'i Jesosy fa mafy indrindra, tsy enao tsisy vola fa enao tsisy Andriamanitra. Problema paster any ohatra rehefa tena lanjaiko na tony foko, zay zany le tsotra, rehefa lanjaiko na tony foko dia raha ny tiako dia iaina zany hoe ahoana tokoa zany hoe tena tsy zakako ny tsisy présence fa hatreto aloha le tsisy vola ny tena mamay be tsy mampaninona. Dia oeto anatrehan'i Jesosy zay fahatsorana be zay. Oeto anatrehan'i Jesosy hoe tompo te iaina an'izay fa henoko hoe mbola tsy zay ary raha sanatria mampananga tanana hoe le paster io tena tsy teo afa-baraka hoe tsy mananga ny tanako fa raha tena zay dia mody atsangako nefa mbola tsy zay raha zay no tsotra. Rehefa le hoe firy amintsika rehefa miaina an'izany dia azatsangana rehefa mbola tsy miaina an'ilay izy. Tsy haiko karazanareo le fa tsisy resaka hoe fa fambaraka sy henatra. Samy banjina an' Jesosy anie tsika tonga eto. Ianarana neny na tongavantsika eto. Ianatra. Oeto anatrehan'i Jesosy le etaeta, ataovy etaeta le izy tompo. Le tsisy vola ny henoko ohatrany tena mbola mibana ary tsy aferina aminao moa tsy miafina aminao koa tompo fa zay anisan'ny tena tonga sy voamaraina eto tsisy an'le zavatra. Dia nefa Jesosy mampianatra fa ny tsisy vola tsy mavesatra noho ny hoe tsy misy Andriamanitra. Elia zao tsisy vola feno Andriamanitra fa naniraka goaiky Andriamanitra hitondra mofo sy hena any amin'ny toerana izay tsisy olona. Ny zanak'Israely nisy vola fa tsisy mpivarotra. Misokatra angamba masom-panahintsika amin'izay hitanao rehefa le mandeha voyage ianao dia feno vola. Alleloia. Efa elitsika nandeha voyage tsisy vola matsiny nefa tsy manky ninninona. Tsy mavita io vola ve? Jesosy mavita an'io. Na feno vola renao misy zavatra ilana tamika ny kodaoda any tsisy mpivarotrako anometsina an'izy renao anometsina fitondrana fa tsisy mpivarotra indray ihany. Hitanareo amin'izay ve le mba sitrana moa azareo ve fangidina any anaty zany aretina ane zany amertume moa izy ny teny frantsay, contraire ny douceur sy ny fahamaminy zany. Tokony mamy be ny ao anatinao. Ny anarana tokony raha mamy tantely mahafinaritra. Tokony ohatra zay zany misy ao anatinao efa vonona, efa fenao zany anatin'ny fonao fa mila tonga saina ianao hoe efa zany ny ao anatinao fa tsy mivoaka ilay izy satria tsy manaiky hamoaka an'ilay izy ianao, tsy mianatra ianao hamoaka an'ilay izy. Zany hoe tena saotra Jesosy nakany tsira be, saotra Andriamanitra sady mampiakatra saotra Andriamanitra fa mevita ny lalana. Lasa le vovoka mitady ampimonmonina anao nefa le lalana efa ho vita mitady tsy ampisaotra anao. Eo amin'ny fiainana misy zavatra tsy mampisaotra foana fa ianao mila misafidy mba hijery an'le mampisaotra mba ho vao moa ny disika na ianao ry ve tsy efa leo za aloha maheno feo fa ny ankonanao efa leo an'le réaction anao fa zareo fotsiny tsy samy teny aminao. Aoka mba ho ianao koa mba ho leo efa manakory isaky misy zavatra mitranga dia négatif foana ny réactionko. Ohatry ny rano anatina vera eo amin'ny atsasany be dia be amin'ny olona mahita hoe tena UV6 iza ninana an'le amboniny fa misy mitsikitsiky saotra Andriamanitra fa na dia eo amin'ny atsasany azy mbola ampy be io ambony eo. Zavatra kely dia mampakorazy fa ianao no mila misafidy mandray an'izay fijerin'Andriamanitra tsara izay. Ka na misy vola aza dia tsisy mpivarotra. Ohatra izany ny ainan'ny zanak'Israely tany amin'ny désert fa Andriamanitra niditra tsehatra namatsy. Satria hitan'Andriamanitra fa nanomboka ny sokatra tao am-po Mosesy sy ny zanak'Israely ny asaribidin'ny fanatrehan'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Hozy Jesosy ny faran'izay mafy dia ny absence de présence. Ny any amin'ny elo dia nisy mpanompon'Andriamanitra ny teny hozy izy hoe ny elo dia toerana lavitra indrindra ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga le olona to dia mahatsapa hoe very izy. Ny fahaverezana tsy avy amin'le toerana mampijaly fa avy amin'le nanoerana n'Andriamanitra ahatonga n'Andriamanitra tsy hamonjy an'le olona tsy mila le famonjena. Rasy kosa aloha tena mila ve ianao?
Andriamanitra ma tsy miara-miasa amin'ny etaetanao. Raha ataontsika hoe tsy mahay milomano ianao, tsy miantso vonjy, tsy misy olona hitoraka boeny aminao zany. Satria fahitan'ny olona mahay milomano zay anao matoa tsy miantsoko normal ane zany. Dia manolo hoe izy ny olona sady mahay mihira izy. Mba tsory tena tsy vita le izy. Vonjy eo, zay vao mihetsika ny maître nageur. Sy ny olona mety hamonjy mba tsy siny eo fa manina ny esorinareo fa mbola vao mianatra milomano any ahy. Sambatra zay noana sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy novokisana. Zay mahatonga an Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny Romanina ho any an-tranonao aho. Toy izy ilay kapiteny Romanina tsy mankany aminay ianao. Toy izy Jesosy zay zany. Nefa ny raha te zavatra be dia be ilay kapiteny Romanina fa tsy namanga ny tokantranony Jesosy. Eny tokoa le zanan'lahy sitrana fa ny fiovam-po tsy voarainy. Satria ny fanasitranana afaka atao vavaka distance. Fa ny fiovam-po tsy maintsy miaona amin'ny Jesosy ohatry nanaovan'i Jesosy any Zakaiosy. Faharoa, toetra amin'ny olona zay le hoe anitry Kristy avy ao anaty renin'ny olona. Stefana zao namela ny heloko ireo izay namono azy tahaka an'i Jesosy namela ny heloko izay namono azy. Ny famelan-keloka zao tsy toetra ataonao amin'Andriamanitra. Ianao tsy hoe ianao indray ny amela heloka an'Andriamanitra. Mampime be zany. Hitanareo amin'izay ve ilay fahasamihafan'ilay hoe anitry Kristy vis-à-vis an'Andriamanitra sy ny anitry Kristy ho an'ny olona. Zao anefa tsy afaka ny anina hery ianao amela ny heloko ny olona raha tsy tena mahatsapa fa tao anatin'ny fahadalanao sy ny fahadisoanao navelan'Andriamanitra ny helokao. Tsy afaka ny horenao ny asaribidin'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra raha tsy mipase fotoana maharitra ianao miaraka amin'Andriamanitra mba ho masaka ao anatinao fa tena navelana ianao tao anatin'ny fahadalanao. Dia manomboka horenao amin'izay hoe ndry tia izaho navelany. Amin'ny fomba hoana ny tsy hamelako izay nanao tsy mety teo amiko. Tena kaikinao. Ny toetra n'Andriamanitra ao anatinao hoe asehonao amin'Andriamanitra hoe dia asehonao ny olona hoe. Stefana ny aina an'izay. Kolosiana 3:7-8 aminaran'i Jesosy mifandeferaka amin'ny famela-heloka ianareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo ny helokareo no ako mba amelanareo heloka kosa. Petera zao niadanam-po nahavita natory tao anatin'ny tranga sarotra satria nampidirina tao am-ponjy izy nembelana miaramila dia le miaramila ny ambina azy zany natao niondana dia natory izy. Hitanao na taxi brosy ireny dia lasa lemako amin'ilay olona ianao. Izy nefa tratran'izany. Dia namotany amin'ny sofera mihitsy. Avy aiza fiadanam-po ny ainan'i Petera zay. Satria nahity Petera fa rehefa niatrika tafiditra tanaty sambo kely Jesosy, natory tao anaty loza amin'ny tatao Jesosy. Fiadanana. Avereny hoe tao anaty le izy. Dia jereo fa lasa ny ainan'i Petera koa zany manoloanan'ireo olona be dia be izay nitady hamono sy handringa anazy. Manaraka, manana ny sain'i Kristy. Le voalohany miombona, le faharoa manahaka. Anatin'le manahaka amin'ny maha mitafy ety ivelany. Dia le manahaka amin'le faharoa manahaka amin'ny maha hanitra fofona sy tsiro avy ao anaty manondro toetra. Manaraka tsara tsika. Dia ao amin'le toetra mbola mizara roa indray. Toetra aseho an'izy an'Andriamanitra, dia le faharoa toetra aseho amin'ny olona. Manaraka manana ny sain'i Kristy. Korintiana 2:2 aminaran'i Jesosy. Fa iza ny nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy fa izahay manana ny sain'i Kristy. Ny sain'i Kristy dia enao mifehy ny ainao manjerinao ny zavatra renesin'ny sofinao sy ny zavatra jeren'ny masonao dia izay ny lasa mameno ny ao an-tsainao. Samihafa ny fruit de l'esprit izay tonga dia entin'ny fanamasina ao anatin'ny fonao tsy nangatahanao. Fa ny sain'i Kristy indray, alleloia, ny sain'i Kristy enao manapa-kevitra eo amin'ny zavatra jerenao sy henonao mba hampiditra tontolo mifanaraka amin'Andriamanitra sy ny sitrapony. Mijery Facebook ianao.
tena adala mihitsy reto olona reto. Manina ary a Jesosy tsy mba tafavavaka. Koa zavatra ampidirinao tsy mba mpivavaka anao. Zavatra jerenao a olona manao échauffement dia mampiditra ny lohany anaty rano glacé. Oza misy teny ary maharaka le paster ty. Dia jereo fa lasa zay fenao anatinao. Raha hijery any a reny teny manafaka reny mba jerevana. Reny l'extrait atao mpiara-manompo reny misy ohatrany tsindro-paingotra kely 2 minitra fotsy manaitaitra mampatsiaro anao hoe zay kely kongoe nitory-teny tamin'ny anina. Ny devoly nio tsara ty. Hoy, ny devoly tsy mandoto ny sainao zany. Fa ny devoly miprésente zavatra maloto tiany ampidirinao mba haloto ny sainao. Tsy ny devoly mampiditra an'io. Izary le rafozako. Ya, mbola mila mandalo lesona be anao, mamonjy anao fotoana rapitso maraina koa. Tsy olona le izy, fa ianao. Krizy paster efa le mijery dia ohatrany tsy te hijery anao fa io ny mandalo eo e. Fiza mibaiko masonao? Ianao. Afaka pianiny. Afaka esorina. Aza tsipy kosa aloha e. Telefôny io zany hoe miala. Fehezo ny masonao, fehezo ny sofinao. Fehezo zay jereny masonao fa zay ny lasa maritra amin'ny fisaintsainanao nefa ianao te hanana ny sain'i Kristy. To dia misaotiko akaiky ny fotoana iravana. Manahaka amin'ny fahatanterahany androm-pisiny. Jesosy tsy hoe tonga hanohy fotsiny izay nataony izay efa teo alohany. Fa tonga izy hanatanteraka an'izay antony na ny raha nyray azy izay tsy mbola nataon'ireo teo alohany fa sambany izy no hanatanteraka an'ilay izy. Jesosy tonga hanao izay tsy mbola nataon'ireo izay nirahana teo alohany. Mihaino ve tsika e? Eli mpaminany zao mivavaka ao amin'ny maty dia velona le maty. Tsy izay zany nahatongavan'i Jesosy satria efa nisy nanao. Isaka mivavaka ao amin'ny Rebeka vadiny mombo resaka aretina dia sitrany. Jesosy koa mivavaka ao amin'ny Marary dia sitrany. Fa tsy izay zany le nahatongavany. Tena akaikinao nahatongavan'i Jesosy hoe tsy le efa niseho hoe dia ohatr'izay koa ianao io hoe misy zavatra izay hoe tian'Andriamanitra ho tanteraka. Fa raha vao tsy mifantoka ianao hoe dia miafina le izy. Eli zao nampiakarina tamin'ny kalesy afo sy tafiotra. Tsy nandalo fahafatesana teo masin'ny Elisa izay andimby azy. Jesosy koa nampiakarina tamin'ny rahona teo masin'ny mpianana izay andimby azy, Ascension. Tsy izay zany nahatongavana satria efa nisy ny ainana izay teo alohany. Alléluia. Nefa maty tany am-pasana efa nalevina aloha zany zay zao mbola tsy nisy. Zay zany zao anisany nampiavaka an' Jesosy. Mpamoaka pasana. Satria izy Jesosy ho avy ny fotoana tsy maintsy ho avoaka amin'ny fasana daholo ny rehetra. Ao ny hitsangana sy fo ho amin'ny fiainana mandrakizay ary tandremo fa ao ny hitsangana sy fo ho amin'ny henatra mandrakizay. Tsy résurrection ny objectif final satria na ny mpanota ary ho atsangana mba ho tsaraina dia homelohana. Tahotra mahentsaritsika sady tsisy tahotra ao anatin'ny fonao. Tsy hoe ny kristianina rery no atsangana, tandremo dia diso. Fa ny tsy kristianina koa ho atsangana mba ho entiny eo amin'ny fitsarana. Isy hanamelohana azy fa nandahany Jesosy izy. Tamin'izay maimaim-poana ny sokafana ho azy fa tsy niraisiny. Zay mahatonga antsika mila mivavaka. Misy asa miandry. Fa melohan'ny asa, misy toetra asa eo. Tsy tonga dia maika tsika hoe andeha hitory. Fa ny fiovanao no hanosika ny fitorianao. Ary mety olona ray ny resahanao fa iny olona ray iny hanova zavatra any ambanivohitra. Satria tsara ny toetranao. Toy izay misasatra be, mitory amin'ny olona manjatona sy amanarivona, nefa ny toetranao tsy miova. Dia lasa tsy voatahiry le fiovan'ilay olona. Mararatra any ambohaka zany koa zao vaovao be nentin'i Jesosy gaga ny olona. Tiatra any ambohaka amin'ny jambo sotraniny. Ny olona demoniaka koa
tamin'ny ministeran' jesosy vo nanomboka azony roana ny devoly satria tonga ny mpanositra jesosy tonga ny voaositra jesosy afaka hikitika ny devoly zay kerobima voaositra alesina lavabe re zay fa eo fotsiny alohantsika ny devoly de kerobima voaositra cherubin oin fa rehefa nivadika izy ho lasa devoly de tsy nesorin'andriamanitra le fansorana satria andriamanitra tsy taitra afaka hoentinao zay nalainao taminy tsy olona zany fa izy ane mpanome ary amin'ny loharano hoe izy koa tsy matahotra an'izay nomeny izy ane mpanome andriamanitra tsy matahotra ny devoly de netony tsoka ane le nomenao azy tsy manaitra an'andriamanitra zany satria maninona tsy aresy azy zay ny fironony tsy misy zavatra ny fironon'andriamanitra tamin'ny heriny ka iotra ny heriny tena kekinao tsy misy zavatra ny fironon'andriamanitra hoe ka afaka iotra azy hoe avereno izy no ambony indrindra hoe izy ny lehibe indrindra hoe izy ny mahery indrindra hoe zay mahatonga anao afaka manantena azy andro amin'ny maraina amin'izay manjoso mitrango eo amin'ny fiainanao ho ataon'i jesosy fa mba raiso le teny miaraka aminy manahaka azy amin'ny fitafiana azy ety ivelany iny le asa sy le fiazakazana ataontsika miaraka manahaka azy amina hanitra sy fofona sy tsiron'andriamanitra avy ao anaty amin'ny alalan'ny toetra zay iainanao amin'andriamanitra any amin'le tsisy mahita sy amin'ny olona zay manodidina anao sy ataon'andriamanitra mifanena aminao de ny fatanterahanyity le hoe ianao koa manahaka an' jesosy tahaka na unika azy tao amin'ny antom-pisina ianao koa tokony mifantoka hoe tompo inona ary zany le tena ilanao ato koa re minao fa mamango ny tompo eto amin'ny anaran'i jesosy jesosy ankoa nampianatra ny teny tamin'ny fahefana zavatra vaovao be koa zay ary tena isany nafinaritra any koa jesosy lay nitsangana tsy nisy nanangana satria ny matao amin'ny testamenta talohany nentinambavaka mba hitsangana dia nisy mpanompoandriamanitra nampiasaina fa ny tamin'ny jesosy hitanareo hoe nampikoropaka mpianatra nampikoropaka mpianatra dia hoe iza ny anam-pasahiana hibaika eo anylohan'ny fasan'i jesosy ry jesosy mivatao dia mifampijery hoe lary petera mavita an'izany zary vo avy nandazy ny telo tomasy zara vao tsy mahita tsy mino tonga dia tsy possible zany le izy zavatra mahafinaritra ve zay tsy vita mpianatra nataon'andriamanitra satria jesosy tsy niandry olona ho ampiasaina hanangana azy fa izy ny tonga dia nitsangana fotsiny fitao anatiny tao ny anton'le asa fanompon'le anjely tonga teo anakisaka an'le vato mba hiditra fotsiny tara-pahazavana sy mba ho hitan'ny olona efa nitsangana izy fa raha ny tena marina tsy mila vato esorona zany akory jesosy satria ny antony izy ary mitraverse murako alleloia jaona toka fola ny 10 aminaran'i jesosy ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono aro andringana zavy mba hananany fiainana sady hananany be deabe natongavan'i jesosy ankoa indrindra dia ny anome fiainana inona natao hoe fiainana ny fiainana dia azo avy amin'ny révélation entin'ny fanamasina manondro ny tenany ho ivony zavatra rehetra Luc 19:10 efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very lay fahaverezana avy amin'ny fahotana tonga jesosy amonjy ny very Marka 10:45 ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina fa mba hanomboka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro mahita fa misy fiainana eto sitrana ny fiainanao mihitsy ny sitrana ao anatin'izany teny zany anampy anao hisitraka ny fanasitrana momba ny zavatra rehetra momba anao ny fijoroana eo amin'izay ilan'andriamanitra anao ohatra fotsiny rehefa falifaly ianao dia izy ny boky neobolana hoe ny firavoravona izy dia mahasalama alleloia ary ny tenin'andriamanitra izy dia ainao an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra misy fiatraikany hatrany amin'ny taolana sy ny tsoka hony ny fandraisanao an'le teny amin'ny fanetre tena zany hoe avy eo amin'le karaktera ianao no misitraka an'le izy dia nefa le karaktera miainga avy eo amin'ny communion ianao miombona dia mamoaka toetra dia misy zavatra be deabe miova tsy kelikely eo amin'ny fiainanao sitrana ny tokantrano mba ataovy tsara fanahy ianao mialeto ataovy tsara fanahy be anao mivady amanjanaka hoe fanahinao ry gaga sitrana le tokantrano haike ianao mihitsy ny terarangory fototry ny afy mamparary manodidina eo sitrana amin'ny anaran'i jesosy kristy avy a nazareta ainao mahatonga le ohatra le lehilahy na vehivavy anao mbola sy tena nahita hoe mpisotro matetika ny lehilahy nefa mety misy koa zany fa mahatonga le olona misotro toka satria rehefa misotro izy no enona
fa maninona ianao tsy afaka miaino ary maninona ny tsy maintsy ianao foana no enona koa otrano tanao zay le izy toetra ny manakorotana le fiaina tokantrano vo mamiteny le rangah hoe za ohatra mieritreritra hoe sao de atao bolety ny anao koa bolety lava zany foana to de batibatinao le lehilahy de tsy miteny tsony izy ary tsy teny tsony izy inona ty série zay ataonareo za manana vady mandevitra be mangina amitsiraro fotsiny izy io mety tsy manana an Jesosy izy de tonga ny ampiasana am'izay misy an'ireny le sekretera le mpangalabady reny inona ny loka tiana ataony déché bolety hoay to de fantatro ny natony foko nisy nangalatra le fitiavana satria misy adala ao an-trano tsy mahay mitahiry an'le fitiavana ito ba afaka basera fa matsiravina mitsy sekretera ny ivelana za aloha mahita fa le enao no matsiravina fa tsy le sekretera satria le sekretera mahay malefaka enao tompony ray no manabatibaty an'izay nomena anao tsy mody tsony am'izay le lehilahy allo aiza anao fa nanaovako bolety ho any eo ny ianareo efa mihinana izy any sy trano ny tokantranonao miangavy anao aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amboary zay tokony amboarinao tandremo fa io lelalelo io tsy ampiadana mety mangina ny manodidina mety mangina ny zanakao fa vao manambady io ianao tsy atsony voalohany zarany ary tafialo ambany lelalelanao de gaga ianao avy reto zanaka reto tena raha tsy taiza mihitsy fizy ny taiza azy ny raha fozany enao mitaiza azy firopolo taona atao tokantranonao enao ne zany le ratsiny mitaiza azy azo arenina zany andro amin'ny maraina atreo am-pifaliana sy anaty fiadanana ao anatin'ny fafenoany fitiavana ny ao an-tranonao azy hitondrana zorodira ao an-trano na zorodira amin'ny saina na zorodira amin'ny teny na zorodira amin'ny toetra ifantoy ny tokantranonao tonoany ao ny fiadanan'i Jesosy sy ny fiainan'Andriamanitra mety ao anaty ady mafy le izy fa tonono le fiadanana tonono foana aza vela iova ny zavatra teneninao de miova mifanaraka amin'le teny be dehibe voaray teo de ho sitrana ny tokantranonao aza miandro fotsiny hoe alefa pastely asiva le faminanina hoe sitrana ny tokantrano iny mihitsy zao ny andrasako na sendra tsy milatsaka ary iny teny iny ka miova ianao mitondra n'izany teny mpanasitrana an'izany any amin'ny fiaina tokantranonao miova ny zavatra rehetra mialeto mba tsy ho vadinao malala mba tsy ho an'izany tamin'ny vodiondry ny farany anaovana ny famalala zany pastera fiaina nefa kiza zany no ataonao malala ny ambadika any aveo le vadinao mahazo teny malala avy any am-piaramiasa any taitra izy satria ianao tsy miteny an'izany manomboka androany miangavy ianao sy maniry ianao aminaran'i Jesosy ataovy malala ny ao an-tranonao tanareo le izy raha vao tsy miombona amin'i Jesosy tsika de manimba zavatra ny tsy fahaizantsika miaina aoka ianao olona tsara fanahy tsara toetra manana patience tsy mpiteniteny foana tsy manao teny mandratra ka za maratrako sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta dia kapoka tamin'ny tompo any ana sitrana anao mialeta ianao aza mitondra ratra mody any an-trano de aza mizara ratra mizara fitiavana encourageux ny ankizy ndry un sur 20 notonao ho avy ny fotoana ho asitsika 0 eo akaikiny io de lasa 10 io zanako atsangano izy alleloia manasanao hitsangana de nofofoatanana hoe voninahitra Andriamanitra ny amin'ny fivorintsika sy ny fotoanantsika teto tamin'ity tolakandro marainty misaotra ray aminaran'i Jesosy vanginao zay amin'ny alalan'ny fanatrehanao ndreto zay miaraka amin'ny etaeta tena iaina ny mametraka anao modely hiaraka aminao hitafy ianao amin'izay mety ho endrika ivelany kanefa indrindraindrindra anana ny hanitrao manentoento avy ao anaty de ny fanahafanay ny toetranao ahafanay mamakivaky ny fiainanay ary indrindra inkeo ahafanay manahaka ny antom-pisina zay nampiavaka anao tokony hahatonga saina tsiraray hafa mila mifantoko zay mba ho eo amin'le tena ilana ao anay koa nijoroanay mino zay fa ao anatin'ny teny mpanasitrana manangana ny toetra ny anaty de misy fanasitranana mitranga eo amin'ny asa mandrara eo amin'ny fiainam-piankonana eo amin'ny fiainam-panompona satria rehefa tafiombona aminao zay de miampita ty anatinay ny fahasalamanao sy ny fahatsaranao ary mahazo aina ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Sy teaka mafitsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety anao
fanatritsika rapitso mbola mitoy eto ny sekoly ataovy misy etaeta foana ao anatinao etaeta hianatra etaeta andray izay avy amin'Andriamanitra etaeta an'Andriamanitra fotoanantsika amin'ny zoma natao maraina ny fotoana zoma amin'ny zoma satria andro tsy fiasana anasanantsika mpitiavana zany atsika mety mbola tsy nanatrika zoma tongava fa afaka ny ho tonga fotoana amangin'Andriamanitra anao ny fanatretena tongava anatin'izany fivoriana zany ny olona tia fanatren'Andriamanitra vao maheno hoe misy fanatren'Andriamanitra dia mazoto sy marisika ny ampitson'iny sabotsy dia mbola misy ny saintisaina samy eo amin'ny trampokin'olona avokoa lay zoma amin'ny sivy ka hatramin'ny 1 eo dia ny sabotsy ohatran'ny fanaontsika isan'andro ihany amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 sasany eo na mety hoe amin'ny 10 dia hitantsika ny tompo anatin'izay ny mpiaramanompo mijanona vetivety misy vavoampitaina fa misy vaovao momba ny mpiaramanompo amintsika ilantsika fifanotronona sy adidy dia andamina kely antsika rehefa mirava ao aorianany fizarana tsodrano manasana hoe hitsangana ary dia efa fontanao dia isaoran'Andriamanitra fa nanatrika fotoana tentsika teo amin'ny fanatrehana ny sitraka sekoly na azo teny tena hoe isaoran'Andriamanitra misaotra ray amin'anaran'i Jesosy fa nentinao teto izay dia nivanginao dia nitahinao nosotranonao natsanganao namindranao fo misaotra betsaka misaotra ny amin'ny fivoriana maraina misaotra betsaka ray amin'anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen tsofina rano sy tononona ianao lay miombona amin'ny Kristy amin'ny anaran'i Jesosy ianao ihany koa ilay mitafy an'i Kristy amin'ny anaran'i Jesosy nianitra Kristy koa dia hore manentoento eo aminao sy manodidina anao amin'ny anaran'i Jesosy mahita fa fiadanana ao amin'ny tokantranonao fiadanana amin'izay rehetra alehanao fiadanana ao anatinao ny fiain'Andriamanitra ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka ny antom-pisinao ilay tsy mitovy amin'izay efa hita hatreto amin'izay fiarahanao amin'Andriamanitra mandehana amin'ny anaran'i Jesosy ao tontolo andro voata tontolo andro androany ho arovana ianao ary ny famatsiana ny fitahiana sy ny fahafan'Andriamanitra mampandresy ianao dia ho vavolombelona sy tsapaitanana ho tontolo andro ahafahanao mahita an'Andriamanitra mahagaga indray tontolo andro androany satria tsara toetra ianao ny anaran'i Jesosy amen zareo no fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen dia amen teny Jesosy daholo